androany avokoa ny andrana ara-teknika rehetra amin'ny fitaterana tarby na teleferika ho an'ny zotra mampitoyana nosy sy soarano raha ny fanazavan'ny sekreteram-panjakana miadidy ny tanàna vaovao olona valona folo farafahabetsany no zakan'ny kabinina iray ary narahana izany nandritra ny andrana natao androany. Efa miroso amin'ny fakan-kevitra farany ny andraikitra ny fanaraha-maso ny ara-teknika izay hoentina any amin'ny filoham-pirenena ihany koa ny tompona andraikitra raha ny fanampanazavana. Ao aorian'izay dia afaka sitrahany vahoaka tsy ankanavaka ny teleferika mampitoyana nosy sy soarano. Mara-pamitana ny appareil 2 sy 3 aloha zany ditantsika ahoana ny andinana ny appareil 1 anosy soarano. Amin'izao fotoana izao tsika mamarana ny faka-kevitra moa zany sy fiantsoana toloty. Efa manana anankiroa tsika ao amin'ny herinandro tika manovo tena teraka izy dia tolotra amin'ny filoham-pirenena dia fantatsika hoe izy ilay professionnel zany matianina izay manao ny anampy antsika amin'ny fampidinana ara-teknika satria saripady be ilay izy sy ny fampidinana ny commerce ampidirana ny vantina be sy ny karazana. Vao mipetraka izay rafitra zay izay hiditra ao anatina société de droit malagasy moa fiteny an'izany dia afaka manotona amin'izay zany ny linina anosy soarano. Anampy sy hanala ny fahasariranany mponina amin'ny andavanandro ny fisian'ity fitaovam-pitaterana vaovao ity hoy ny filoham-pirenena. 3 arivo ariary ny sarandalana ho an'ny nosy makany ny soarano ary heverina fa sahazany tsirairay raha ny kalitaon'ny fitaterana. Noho ny fitombon'ny mponina dia vahaolana nipetraky ny fitondram-panjakana amin'ny fitohanan'ny fiara ny fitaterana tarby. Tanjona ihany koa ny ananan'ny Madagasikara fitaterana maro lafy, moderna ary miaro ny tontolo iainana ho iatrany ny fanampanazavana. Dia tena moderniser tanteraka ny fomba fitaterana eto Antananarivo. Raha ny FIMA sy ny FIBATA no bus lehibe nitaona ny mponina teto Antananarivo 10 taona lasa zay ny mponina dia tsy nitsahatra amin'ny tombo satria ity tanàna Antananarivo ity dia natao raha ny faritra misy anazy dia pour 300 000 habitants. Izao tsika miteny izao tsika efa mihoatra ny 3 millions isan'ny mponina eto Antananarivo. Zavatra telo zany no ahafahantsika mitondra amin'ny fanavozana mikasika amin'ny fomba fitaterana eto Antananarivo. Ny voalohany na tsika manao tramway. Ny tramway zany tsy maintsy alalahana ny lalana nefa ny lalantsika efatera zany hoe tsy mety. Faharoa dia ny manao métro zany hoe mandavaka any ambanin'ny tany. Ny tany eto amintsika marécageux zany hoe onaona ny ankamaroany tsy possible ny manao an'izany métro zany eto Antananarivo. Ny lalatokana natao zany dia ny hoe ny ahafahana moderniser ny fitaterana eto dia ny fanaovana an'ny ity teleferika ity. Ny filoham-pirenena sy solotena maromaro avy eo amin'ny mpikambana amin'ny governemanta sy ny olo-mpanjakana no nanao ny andrana voalohany ho an'ny androany. 10 taona tao aorian'ny fampiasana fitaterana FIMA sy FIBATA indray vao nisy fitaovam-pitaterana vaovao teto Madagasikara. Tonga nanao ny fanandramana ihany koa moa ny maso-ivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara. De nos entreprises. Et je voudrais féliciter les entreprises Poma et Colas qui ont fait un travail tout à fait remarquable, qui ont respecté les délais et qui ont fourni aux Tananariviens un magnifique nouveau moyen de transport. Ce n'est pas le seul. Je crois que le président a dit tout à l'heure avec beaucoup de justesse que la ville avait été construite pour 300 000 habitants. Il y en a aujourd'hui 10 fois plus. Et donc il faut innover. Il faut innover avec des moyens de communication sûrs et également écologiquement neutres en carbone. C'est le cas aujourd'hui. Isokatra ho an'ny daholo be moa ity fitaterana vaovao ity rehefa mipetraka ny orinasa iandraikitra ny ara-teknika raha ny fanazavana. Fa isan'ireo naneo hevitra momba ny andrana teleferika antondrana olombelona voalohany androany ihany koa ny filoha-hevitry ny antenimera-pirenena faritany Antananarivo Naivo Raholdinina. Isan'ireo nanao izany andrana izany ny tenany. Manapirofo ny zava-nisy androany ireny fa tsy maintsy vita hoy izy izay nampanantenan'ny filohan Rajoelina fa mila fotoana ny zava-drehetra. Raha hitantsika hoe kalesa taloha dia zevao taloha amin'ny fanisika taxi be dia mba tanteraka amintsika ilay angano taona ilay hoe izy rembongia volomboasary ihany ity. Ny tiana tenena zany dia hoe tokony ho tapitra hatreo ny vavan'ny mpanohitra, tokony ho tapitra hatreo ny fanenjehana fa zay zavatra rehetrarehetra tokony hampaloso amin'ny Madagasikara dia raha antsika mahita. Zanaka Antananarivo no miteny eto fotra mbola manofotsika
ohatra maheno an'ilay irany lolo sy mitariny hoe rovina karovina ny anan-davanamba toy ny any Amerika. Fa izao tsika Madagasikara Antananarivo dia efa mitovy tsara mony any velany amin'ny tangantsika la réunion ny télé mbola misy feo, mbola misy bruit, mbola misy any fa tingny tsisy ninona. Etsakilan'izay naneho hevitra momba ny fifidianana solombavambahoaka ihany koa ny tenany. Ametraka ny fahamarinana toeran'ny fitondrana eo anivon'ny Antenimera ny fahazon'ny vovonana manohana ny fitondrana ny maro anisa. Ankoatra ireo nirotsaka tamin'ny anaran'ny Irmar dia nambarany fa efa misy ihany koa ireo tsy miankina izay vonona ny ara-dalana amin'ny mpanohana ny fitondrana. Mbola maro anisa izay tindra fantatrareo, mbola maro anisa izay Irmar dia izay tena ny Antenimera-pirenena fa ny nagaka ny olona fotsiny nge hoe mbola nisy mpanohitra lany any 20 fotsiny ane amin'ny 20 satria 20 mahery zay tsy miankina 70 efa ngesaka taminay fa iaraka fitondrana noho izay zany dia mety nagaka fotsiny dia hoe nahoana mbola nifidy mpanohitra sasany ny vahoaka amin'izao fampanotrona zao dia mazava ho azy moa fa rehefa tafapetraka somatsara ny premier ministre satria tsy maintsy avy amin'ny TGV Irmar premier ministre izay maro anisa dia hita zay araka teny filoha zay olona hita fa tsy dia ainga mpandeha ohatra ny téléphérique 3 minitra dia tonga dia mety any amin'ny sehatra hafa. Na izany na tsy izany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no tompon'ny teny farany hoy ity filoha-hevitry ny Antenimera-pirenena faritany Antananarivo ity momba ny fifidianana solombavambahoaka farany teo igny vokatra izay andrasan'ny rehetra fatratra. Itoram-pitso nietsika ataon'ny tafika hitondra ireo mpitsoka mozika fiadanana sonerana Tanjombato anomezana ainga tsara ny fiantom-pirenena. Mitohy hatrany ny hetsika rehetra toy ny kermesy Etsibesarety, ny podium eny Analakely sy ireo hetsika isan-karazany tanterahana ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy. Zany omaly isika dia efa nahita ireo mpitsoka mozika ny tafika malagasy sy ny mpitsoka mozika ny zandarimariam-pirenena mandeha mitety ny tanàna manerana ny renivohitra. Ny antony reny dia sady mampita n'izay hafaliana mahafetim-pirenena izay no sady ihany koa fanamariana ny fanakekezan'ny folo amin'any ny vahoaka malagasy, no sady ihany koa filazana, fampahafantarana ary ihany koa fisintonana ny vahoaka rehetra irona ao anatin'ny fandaharam-potoana izay karakaraina sy omanina eto anivon'ny komiti-pirenena. Ka itoy izany hetsika ataon'ny folo amin'any malagasy zany rampitso dia andalo indray ireo camion izay mitondra anireo mpitsoka mozika ny tafika malagasy sy mpitsoka mozika ny zandarimariam-pirenena hitety ireo toerana rehetra ahafahana mampita n'izao ataontsika hoe vaovao rehetra izao. Tara-kevitra ho an'ny fankalazana ny faha-14 taona ny fahaleovantenan'ny Madagasikara moa hoe Madagasikara mandroso malagasy miara-mientana ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Antsapidirana lehibe izay nomena anarana hoe concert de la paix no hotanterahana etsy amin'ny kianjan'ny Barea ny alahady 17 volana jona ho avy izao ary hanomboka amin'ny 7 ora sasany ho fiombonam-po sy fifankatiavana ary ho antanindrazana no tanjona amin'izany hoy ny fanazavana. Hiavaka anseho ka hiaraka hira sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiaraham-peo amin'ny hiram-bavaka ireo mpanakanto evangelika teratany malagasy sy vahiny. Zava-dehibe no mametraka ny firenena amin'Andriamanitra hoy ny feon'ireo mpanakanto. Voalohany misaotra ny fitondram-panjakana foana ny miazona ny isataona ny zavatra toy izao aminay mpirara-pilazantsara tena zava-dehibe ho an'ny firenena ny vavaka sy mametraka an'Andriamanitra ho an'ny firenena. Reo zao nisan'ny mpandrindra ny eo atsehatra dia araka ny voalaza teo ihany hoe miara mihira
miara-mihira ny mpanakanto misy duo, misy trio, misy quatuor, misy miara-mihira daholo zay mianakavy zay hitanareo rehetra amin'ny afisy eny dia nidradradradraina foana mantsy zay firaisakoso firaisan-tsainy zay dia amin'ity taon'ity zany izy amin'ny alady izy tena tanteraka mihitsy zay tena fifaliana lehibe anatin'ny répétition za edy efa miaina sady an'izany fifaliana miara misy zavatra tsy ampozina be lehibe mahafinaritra be lehibe dia nanamariako kely koa na ny vahiny zay miaraka amintsika dia miara-mihira amin'ny malagasy. Efa fanao isan-taona moa ity antsampidirana ity saingy amin'ity indray matoraka ity dia hiaraka ankalaza izany ihany koa ireo mpanakanto avy any ivelany. Anisan'ny vahoaka tia miderany malagasy hoy ny fanampanazavana avy amin'ny solotenandreo artiste vahiny. Eh bien, c'est un réel plaisir, une joie pour nous d'être ici, d'avoir été invités par vous, la présidence. Et c'est vraiment, à chaque fois, il y a une attente, mais à chaque fois, je peux nous dire que ceci, Dieu a toujours été au rendez-vous. Et il le sera sûrement, parce que c'est lui notre Père. Il définit toutes choses dans une nation. Et il fait aussi en sorte de prendre nos louanges. Et je sais que le peuple malgache est un peuple qui adore, qui loue de toutes les manières, de toutes les façons, dans toutes les couleurs. Et nous sommes là pour nous joindre et vraiment faire en sorte que la gloire du Seigneur s'établit ici dans ce pays pour sa paix et sa plus grande gloire. Et vraiment, je suis honoré, j'ai vraiment une joie de pouvoir partager avec vous. J'ai chanté quelques fois avec des groupes malgaches, quelques chants, il faut que je me rappelle des paroles. Mais je crois que dimanche, c'était vraiment un bon temps, tous ensemble avec les mêmes bébés, adorer le Seigneur. Et j'ai hâte de voir tout le monde être ensemble. Lava ny fanomanana ary afilotra ny nahandro atolotra hoy izy ireo. Rika na ny mpanakanto vahiny fa zavatra tiako tsindraina fotsiny tena tsara be io fiderana amin'ny anady io ary tena mivavaka sy fiderana le izy tena mivavaka sy fiderana tsy spectacle fa tena mivavaka sy fiderana ary ambony zany rehetrarehetra zany dia tsy haiko any Canada mety misy an'izany fa tena hoe raha oharina amina sakafo le izy dia zay no tenko hoe pizza 15 fromage misy be zany zavatra tena mafilotra tena zavatra tsara zavatra homaninay nandritra ny fotoana lava ary tenga manivelona fa lava indrindra tamina anatina hoe fanomanana. Raha ny mikasika ny lamina dia tsy hisy fiantsonana manokana ho an'ny fiara fa rehefa feno dia any ivelany. Avy hatrany dia miezaka miditra aty amin'ny toerana malalaka amin'ny fiantsonana rehetra hitantsika rehefa misy ireo tompon'andraikitra mpanodrindrana izany ka rehefa feno ny toerana hiantsonan'ny fiara dia avy hatrany dia tsy tafiditra aty anatin'ny tsony. Efa misy ihany koa ny mpanodrindrany any ivelany rehetrarehetra noho izany dia miditra ankalalahana ny rehetra amin'ny fotoana io. Arak'izany zany dia afaka mitondra sakafo maivana, tsy mitondra tavoahangy vera, tsy mitondra vera tavoahangy ihany koa fa sakafo maivana, tsy mitondra zava-maranitra fa misy ny fisavana izany, tsy mitondra laser atao anatin'ny kianja ihany koa. Dia ny ankoatran'izay moa misy mpivarotra sakafo atao anatin'ity toerana ity amin'ny fotoana io. Tsy tafiditra ato ny zava-pisotro mahamamo mba ahafahana mikajy an'izay filaminan'izay dia ny ekonomika. Hoentitra ny fisavana amin'ireo fitaovana tsy azo entina mitrao. Mpitandro ny filaminana miisa 723 no isahana izany. Amin'ny masoa lehibe izay dia azo antoka fovidibe no voasary eo tonga eo ny asanay eto any fifandran'ny filaminana zany arak'izay no mandritra ny filaminana amin'ny ankapobeny. Rehefa misy lamina manokana no raisina manomboka amin'ny fandraisana ny olona avy any ivelany tamboho mba hialana amin'ny fifanosena izay mety hiteratosy rehefa manatona aty amin'ny vavahaditsika. Vavahady maromaro no sokafana mba ahafahantsika miditra filaminana manentana sady ny tsirairay hanaraka azakazandavana izay lamina apetraka eo amin'ny filaminana maro dia maro izay ampiasaina amin'ny fotoana. Anentanana ny vahoaka malagasy rehetra ho tonga hioby ny anaran'Andriamanitra amin'izany seho izany. C'est une invitation à tous qui est déjà lancée, que le nom de notre Dieu soit élevé en louange parce que
il apporte cette paix pour la nation. Intelo zay no nisy horohorontany teto Antananarivo sy ny manodidina tao anatin'indray volana raha ny fampitam-baovao. Ny maraina teo tokony ho tamin'ny 2 ora sy 17 minitra no niovitra ny tany ary naharitra hatramin'ny 9 sekondra teo. Araka ny tombana nataondreo manam-pahaizana manokana mikasika izay dia teo amin'ny 4.3 eo amin'ny margefin'ny Richter ny aheriny ary tany amin'ny 5 kilometatra miala amin'ny Mahatsinjo Ambatolampy no nisy ny fohibeny. Sokajiana ho tena matanjaka iny horohorontany iny raha ny fanazavana avy amin'ny Institut de Géophysique et Observatoire d'Antananarivo na ny yoga izany. Nisy ihany koa ny filazana fa farafahakeliny inenina nietsika ny tany teto Madagasikara teo anelanelany 30 Mey hatramin'ity tranga tamin'ny maraina ity saingy misy tsy eno fa tranga 3 no tena nisongadina. Ny 30 Mey izao dia nisy fihetsehany tany amin'ny manodidina ny faritra Analamanga ka nahatratra 2.3 ny magnitude. Ny faraka amin'ny 30 Mey dia efa nahitana tranga indray tany feno arivo atsinanana ary nahatratra 3.4 ny refin'ny margefin'ny Richter. Tamin'io daty io ihany nisy nahery vaika nahatratra hatramin'ny 4.7 tany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara ary izao indray dia efa nisy ny tranga iny.